Faly miarabantsika rehetra ty vidéo iray ity androany antsika dia hampianatra an'ity hiran'ny mahaleo ity zanako vavy ny titrany dia alohan'ny anohizako ny fampianarana manasa antsika i-abonné ato anatin'ny page sy mi-cliquer j'aime ihany koa mba himotive anay zany hanohy an'ity fampianarana ity ka raha tianareo ilay zavatra ataonay dia iangavianareo mba hi-s'abonné sy i-cliquer ilay j'aime. Alohan'ny hanomboantsika anazy aloha ity hira ity dia hoentina drop C zany ilay hira fa tsy hoentina gamme tsotra zany fa drop C. Dika hoe drop C zany ity farany ambony ity alatsakanao, ity zany normalement tokony hoe mi ity fa alatsakanao do, manome ohatr'izany ny feony. Dia ity ambanin'ity indray sol fa nalatsaka la. Ino izy ity averina dia la fa nalatsaka sol. Izay ilay izy fa azafady fa diso kely. Dia ndao ro jerevantsika kely fomba fitendrena ity zanako vavy ny mahaleo ity ndao ro jerentsika voalohany ny intro voalohany indrindra zany ny intro aloha fanaovana anazy dia ohatr'izao do dia rehefa amin'izay fotoana izay zany ilay do tsy manao ohatr'izao intsony ianao, tsy manao ohatr'izao fa lasa mivalana ilay satria ity efa tsy do intsony eto amin'ity placen'ity tanako etsiketsika ety fa ny do alefa hitantsika hoe ilay mihena avadika do aty dia ity zany ilay do, ity ambony indrindra ity tonga dia ohatrany fotsiny zany do. Izao zany ilay intro dia aveo dia do basse mi ity akikeliko ity manenjika an'ilay mi veriko ilay mandeha farany iny indray zany vitan'iny dia hoe fa iny zao zany ny fa rehefa amin'ny drop C zay atambatrako dia mitohy tsika ity indray zany dia faty ty fa ny basy dia ataontsika re, basy re zany izy sao tambatra ko azy zay ilay izy dia mitohy ary etreto zay etreto zany dia ohatrany hoe manao ohatr'izao ohatrany manao an'ity zavatra ity fa tsy voatery hoe tonga dia apetaka daholo izy telo fa anao roa ihany no apetaka tsika dia lasa ohatra hoe zao zany sao zay veriko miadana dia aveo dia mahazo sol tsika tonga dia asina base sol zany tambatra kely zay tonga dia eto manao base sol atsika ity base sol dia aveo dia tohizantsika ilay izy veriko ilay mandeha loatra zany somary tsotsorona kely izy mba namora ny fahazahoanareo anazy. Eo to zany dia mi aloha voalohany reto roa reto fotsiny zao dia aveo dia eto reo dia aveo dia mitorona ao afara dia verina do zay zay tambatra ko ilay intro
rehefa ampidirana kely a jereo eto ary zany le izy mainga eto a de aveo de tsisy ninino ohatr'izay zay le izy a zay ary le intro a ataorantsika hiditra ao amin'ny andininy voalohany a efa io asehoko anareo io le accord rehefa tonga ao amin'ny ankapobeny ny hira dia amin'ny intro izy ny sarotsarotra fa rehefa miditra ao amin'le mihira am'izay izy dia fa juste hoe mitendry an'le accord fotsiny ianao a fa voalohany anao tsy hoe sady manenjika mélodie ianao no manenjika accord dia somary sarotsarotra kely izay fa andao ary ho jerentsika amin'izay eto amin'le hira am'izay a tahaka amin'izao izay zany le eto amin'le hira atao zany manomboka anazy dia aveo ohatra'le tamin'ny intro ihany andehanao dia aveo dia do dia basy basy mi a andehanao ry zanako vavy eo amin'le vavy a la fa azafady a vavy fa aloha ataontsika ré majeur sao andehanao ry zanako vavy dia aveo dia misy an'iny ré majeur iny a dia hoe efa io ilay a tonga dia sol efa io ilay fa milony andronao avy sol dia aveo dia do fotsiny tsotra kely a dia alohany hiditra amin'le hoe andehanao a andeka mahereza dia manisy an'le intro kely le appel kely narahantsika tamin'ny voalohany zay a efa nisy détail tsara atao anany na dia tsy ahaveloko tsara intsony fa efa hitanareo ny détail izy tao amin'le intro dia alohany miditra amin'le hoe andehanao ka mahereza zany dia hoe andehanao andeka mahereza mitovy an'le teo ihany nitokatrainonao iriko ateza zay a mitovy ihany zany dia iny zany ohatrany hoe progression anankiray amin'ny verin'indro fotsiny dia ndao hiditra ao amin'le hoe ny masoko raha teny zany tonga dia hoe faina ny masoko fa misy appel kely alohan'izay dina le appel kely a ré mineur dia aveo dia mi mineur zao zao le izy do aloha azafady zay a do aloha dia aveo dia ré mineur dia aveo dia mi mineur ty ambony ty ny basy a rehefa amin'le ré mineur ty zao dia aveo dia mi mineur zay atambatra fa zay ny masoko sol zay a ratomangano dia vitan'iny a dia mi mineur ratomangano ano zao le mi mineur a dia ambony ty ny basy tsy tomanina lahelo re iny a fandotsotrano sol iny a efa zao zany le pose le sol rehefa manao amin'ny drop C nareo zao ty basy ty zao le faharoa ohatra ty ambony dia aveo dia ndre misy passage kely ahoana zay eto a ty a dia aveo dia ato zay a dia aveo dia ato zany izy hoe ny masoko ratomangano ano tsy tomanina lahelo fandotsotrano ifaraneto eo ndray zao tsika dia rehefa tonga amin'le ifaraneto a dia miverina ohatran'le tamin'ny voalohany any ifaraneto nyanainy adidy lehibe ianao ka tompo tsafidy dia amin'ny farany eo misy G7 zany hoe sol 7 dia rehefa tiana atao sol 7 izy dia ohatrandre manao re reny nareo a fa tsy ato ambany fa ato ambony ohatr'izao zany manao le G7 rehefa midropsy
zany izy ao amin'ny farany misy hoe lehibe ianao ka tompo safidy, zay le izy. De alohan'ny idirana amin'le hoe andehanao lasa niny olona iny de miverina hatrany voalohany indray le izy, ohatran'le nitendrentsika anazy teo fa zany hoe manisy an'le appel fotsiny hoe andehanao lasa de tahaka an'izao zany le refrain le izy to voalohany andelalo ré mineur ty zao de ve de ré mineur koa miakatra mi mineur rehefa avy eo, ohatran'iny any zany position fa miakatra satria ré de atao bo fotsiny mi zay andelalo oh ande vitan'iny de fa oh ande de ve de mi mineur lalo arao tsara zay fa zay ny tena fitendren'iny zay zany tena izy fa raha vao misy adinareo zay de tsy tena mivoaka tsara le izy. Averiko andelalo oh andelalo ohatray zany le izy pindranizahay io zany ny sol pindranizahay fa tsy natao tompony de ve de do tsotra kely andelalo de veritra ndray mandeha oh andelalo ty re majeur ny mamilasany fany anay teny fofony verandray ny intro izy de zao raha misy zavatra tsy azonareo de azonareo soratanao amin'ny commentaire tena sorata amin'ny commentaire le izy de valiko avy hatrany na avero kely le vidéo raha ohatra hoe misy malaky loatra dia averondray mandeha raha hitanareo mba nanampy anareo le zavatra kely mba nataoko teo de miangavy anareo mba hisabone ato amin'ny page sy manisy an'ilay clique j'aime tsotra kely tsy hoe andoavam-bola le misabone fa juste kitihanao fotsiny ity cloche kely ty ity zavatra kely ty de mahazo an'izay vidéo zay ho alefako etinareo fa zany mbola anao vidéo be da be makasika ny fampianarana muzika, makasika ny informatique, mety hisy cover ihany koa mety ho ataona eto dia makasitraka anareo. Ankoatran'izay raroto kely ihany koa manazava eto fa za dia nanamboatra ho antsika ino moa zany ho antsika mpitendry katolika rehetrarehetra zay mpitendry fiangonana katolika za dia nanamboatra accord na hira katolika hatreto aloha dia ny hira fidirana sy ny hira fonana ihany no vita de afaka jifainareo amin'ny vidin'ny $2 efa sy contact io dia afaka miantso anahy nareo raha te anontany ny andinindininy momba an'izay tsy manina fa asio kely eto le sary tahaka an'izao le izy dia afaka mividy an'io nareo ny tena tsara indrindra dia atao amin'ny ordinateur fa raha tianareo ihany koa manao anazy amin'ny telefona dia mety ihany koa zay dia ankoatran'izay raha ohatra koa te hijery misimisy kokoa an'izay nareo te hijery misimisy kokoa an'izay vidéo zay dia tsy maninona fa asiko lien ao ambany ao io misy lien fa nareo mijery an'ilay vidéo makasika an'ilay accord na hira katolika dia ao nareo mahita ny détail kokoa zay fa makasitraka indrindra kasitrahanareo azo lazany hoe kitaranasa moa zany partage anareo androany tato amin'ny YouTube dia amin'ny manaraka indray mankasitraka